La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Big, vois ta vie en grand. Big. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny Vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny Vavao. Io tolakandro io tamin'ny 4 ora sy sasany vao raikitra ny fiaonana teo amin'ny loha olona sy ny governemanta raha tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. Mbola mitoy izany fiaonana izany amin'izao ora izao. Loha olona 740 amin'ireo 340 ny tonga. Nampahafantarina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny fa 420 meteo ny tetika asan'ny firenena malagasy hiditra ho mpikambana ao amin'ny banky aziatika Asian Infrastructure Investment Bank. Ity banky ity no mikasa hifaninana amin'ny rafitra mpamatsy vola vahiny mahazatra hatramin'izay. Misy kolonely iray milaza ho olona akaiky ny mpanolo-tsaina manokany filoham-pirenena nandrahona sy nanivaiva ny mpiasa ny faditseranana. Manao fitakiana ny anajana ny asan'izy ireo mpiasa mivondrona anatin'ny Saint-Pidou. Tsy hita ny fiatraikan'ny fandraisana fepetra ambaran'ny tompona ndraikitra isan'ambaratongany manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, loko vaovao no hita eny amin'ny antenimieram-pirenena any Frantsa. Ny lokon'ny République En Marche no nitarika tamin'ny fifidianana amin'ny salanisa 230 isanjato. Ny andendinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianarantsoa. Tontolon'ny politika avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao io tolakandro io tamin'ny 4 ora sy sasany vao raikitra ny fiaonana teo amin'ny loha olona sy ny gouvernemanta raha tokony tamin'ny 10 ora maraina izay fiaonana izay. Mbola mitohy izay fiaonana izay amin'izao ora itenenantsika izao. Loha olona 740 amin'ireo 340 no tonga nanatrika ny gouvernemanta Fanadiny Andry Rarson. Raha io maraina io tokony tamin'ny 10 ora no nanatanteraka ny fiaonana eo amin'ny loha olona sy ny gouvernemanta dia naembotra tamin'ny 3 ora tolakandro izany no ny antony fandaminana raha ny fanazavana azo. Loha olona misa 740 amin'ireo 930 no tonga niatrika ny gouvernemanta. Fanontaniana misa 420 sy 300 avy amin'ireto loha olona ireto izay efa vita an-tsoratra no novalian'ny gouvernemanta amin'ity andro anio ity. Tsy toy ny teny amin'ny antenimieram-pirenena izay naharitra 2 andro. Andrasan'ny mpanara-baovao indray raha toka toy ny fihetsika tsy nety izay nasehon'ny solombavam-bahoaka sasatsasany tamin'ny tsy firarahina afa-tsy ny tombotsoa manokana no ataon'ireto loha olona ireto mandritra ity fiaonana amin'ny gouvernemanta ity. Mila maneho amin'ny vahoaka ireto loha olona ireto na tsy nofidian'ny vahoaka mivantana azy fa tsy antenimera andanimbola sy mandany ny vola tsy hitondra lalàna ampivoatra ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena. Izay fantatra fa mitana ny laharana 5 eo amin'ny firenena mahantra maneran-tany. Firenena maro no efa nanafoana ity androm-panjakana ity ho fitsitsim-bola. Ohatra amin'izany ny tany Senegal izay nanokana ny vola tokony holaniana amin'ny antenimieran-doholona tany amin'ny fametrahana angovo azo avaozana hoentina mamokatra. Miandry porofo ny mpanara-baovao ankehitriny fa tena mijery sy mihay azy ireo ny loha olona amin'ny fanaovana lalàna mendrika ny vaninandro iainana ankehitriny. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia tsy ao anatin'ny fandaharam-potoana eny anivon'ny Seny fifidianam-paritra hatramin'izao fifidianana izay hifidian'ny vahoaka ireo solitena intantana ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana. Fanadiny Andry Rarson. Ny fametrahana ny solitena amin'ny vahoaka amin'ny rafitra misy rehetra ao anatin'ny lalam-pandroena ny Repoblika Fahefatra no antoka isian'ny fampandrosoana miainga marina avy amin'ny ilain'ny vahoaka sy ny etaetany.
indrindra ny rafitra manakaiky azy toy ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana tsy asiany fahefana-panatanteraka resaka itsony mikasika io fifidianana manakaiky vahoaka io na dia efa nanambara azy ny prime ministra mahafaly solonandrasana Olivier ao anatin'ilay fanambarana ny tambarany tamin'ny vondrona Europeana sy ny governemanta malagasy tamin'ny fahefatry ny volana Jolay 2024. Hatreto na dia nanambara izany aza ny prime ministra lehibe ny governemanta dia tsy afaka manantanteraka izany ny CENI noho ilay fahaleovan'ny tena saritsary ny salorany. Ny lalam-pifidianana sy ny didim-panjakana 2024 tsipika 420 izay misy ankehitriny io mametra ny fiasan'ny CENI dia tsy manome fahaleovan'ny tena marina ity rafitra lazaina fa mahaleo tena hikarakara ny fifidianana eto amintsika ity. Ezahan'ny mpanantanteraka tsy handalo fandinihana eny amin'ny anteny-meram-pirenena hatreto ny tolo-dalàna aotraotra 4 tsipika 17 izay tolo-dalàna manome ny fahaleovan-tena tanteraka ny CENI amin'ny fikarakarana fifidianana. Hatreto izay mahamety ny mpanantanteraka no ametrahany tetiandro sy ny fanatanterana ny fifidianana. Ny governemanta rery ihany aloha no afaka mampiantso ny olom-pirenena feno taona anatanteraka ny fifidianana. Fomba fiasa izay efa tokony ialana raha tiana marina ny isian'ny fifidianana mangarahara. Itoy amin'ny alarobia ho avy izao ny fotoana isam-bolana fanaon'ny CENI sy ny OSC na ny Organisation des Sociétés Civiles mikondò fanatsarana ny fanatanterana ny fifidianana. Andrasana amin'izany fikaonan-doha izany ny hitakin'ny firaisamonim-pirenena ny tena fahaleovantena ny CENI. Taorian'ny dina ataon'ny filoham-pirenena sy ny delegaciona tany Chine ny volana Martsa teo nampahafantarana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 420 Mey teo ny fikasan'ny firenena malagasy hiditra ho mpikambana ao amin'ilay banky asiatique Asian Infrastructure Investment Bank. Ity banky ity moa izay mikasa ifaninana amin'ny rafitra mpamatsy vola vahiny mahazatra hatramin'izay. Lili Rabiata. Mirona amin'ny fiara-miasa amin'ny sinoa indray ny mpitondra ankehitriny izay no azo andikana ny fisehosehoana ataon'ny fitondram-panjakana tato ato tamin'ny alalan'ireo dia sy fandraisana vahiny samihafa ataon'ny filoham-pirenena. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 420 Mey teo no nampahafantarany ny ministra eo anivony ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajarenany tany ary ny fampitaovana ny fikasan'ny fitondrana hiditra amin'ny banky asiatique AIIB. Raha ny fantatra, mametraka iaho amin'ny fitondrana malagasy ny mpamatsy vola vahiny mahazatra, ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny famoahana ireo famatsim-bola tokony ho azo ny firenena ankehitriny. Mitaky vokatra mazava amin'ny mangarara sy ny ady amin'ny kolikoly ataon'ny fanjakana ireo mpamatsy vola ireo. Mihibatrany anefa ny tatitra ataon'ny vahiny amin'ny fanadihadiana ny raharaha eto amin'ny firenena. Tsy hita ny ezaka marina ataon'ny fanjakana, mipetraka amin'ny fanontaniana. No io antony io ve araka izany no mahatonga ny fanjakana hitodika amin'ny firenena sinoa hitadiavana famatsim-bola. Manana andraikitra manazava amin'ny vahoaka malagasy ny mpitondra na inona antony io safidy io. Inona vohatra ny fepetra takiana amin'ny fidirana amin'ny banky asiatika io ary inona ihany koa ny fepetra rany amin'ny fiarahana amin'ireo mpamatsy vola vahiny na azatra hatramin'izay. Ny fidirana amin'ny banky sinoa io ve ny takalo ny fanomezan-dalana hitrandraka omena sinoa etseroa. Inona ny tombontsoa azon'ny vahoaka malagasy amin'ny fidirana amin'ny banky sinoa io sa ampitombony trosa baben'ny taranaka fotsiny ihany. Teboka iray mampametra-panontaniana ihany koa ny politika apetraka ny fitondrana marina mikasika ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena. Inona ny manosika ny fitondrana iara-iasa amin'ny firenena sinoa ankehitriny raha toa ka tany aloha toa inina tapahana ny fifandraisana. Sa misy tombo manokana ho an'ny mpitondra ankehitriny ny iaraha-miasa amin'ny firenena sinoa indray. Banky Aziatika natsanga ny firenena sinoa ialana amin'ny rafitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena io banky vaovao io. Amaly ny filana amin'ny fampiasam-bola sy famatsim-bola ny firenena Aziatika, ny any atsimo atsinanan'ny Azia sy ny any Azia Centrale no nanaovana azy. Firenena 720 no mikambana ao aminy. Ankoatra ireo firenena Aziatika manakaiky an'i Chine mikambana ao, firenena Europeana vitsivitsy ihany koa no niditra ho mpikambana. Araka nitatsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia namoaka fanambarana ny syndikan'ny mpiasan'ny douane Androany. Antony kolonely iray laza olona akaiky ny mpanolotsaina manokany filoham-pirenena no nandraony sy naivaiva mpiasan'ny faditseranana. Gaetan Andriasilavo. Niarany tsindry sy ny raha-matahora ihany koa ny eny anivon'ny faditseranana eny Ivato. Ny alahady Pentecote fa 4 ny volana Jiona lasa teo, tokony ho tamin'ny 3 ora sasany, vehivavy malagasy roa iazony sidina KQ 257 ho an'ny Nairobi, nitondra brasilena volamena miisa 420, milanja 20 sy 990 grama no saro ny mpiasan'ny faditseranana.
tsy nanana taratasy fahafana manondrana ireo volamena ireo anefa ireo vehivavy ireo ka voatery nentina nanaovana fanadiadiana. Taorian'izay, nisy kolonely iray nilaza fa olona kaiky ny mpanolontsaina manokany filoham-pirenena nandraona sy nanaivahiva ny mpiasa ny ladoany. Izay marina fa olona kaiky ny mpanolontsaina manokany iray any filoham-pirenena milaza ho vadiny iray amin'ireo vehivavy ireo ary nandraona sy nanivaiva an'ireo mpiasa ny ladoany nanao ny asany. Nirofony avokoa ireo bracelet volamena 420 isy ireo ary nentiny voaka niaraka tamin'ireo vehivavy roa ireo na raha ny teny nanao hoe ataovy izay ataonareo fa tsy matahotra anareo aho. Manoloana ireo fihetsika feno fiantsiana sy fasahiana nataon'ny kolonely NJP io dia manao izao fanambarana izao ny Saint-Pidou. Manameloka ny tanteraka ny fihetsika nataon'ny kolonely io izay mpiasan'ny fahadiseranana voahitsakitsaka tanteraka ny maha fanjakana tandalana ny Madagasikara. Voapirofo izao fa misy mitady hanao fanjakany baroa ny olona manam-pahefana sasansasany ka tsy miraharaha ny lalàna velona misy intsony. Noho izany dia mitaky izahay ny amerenana ireo vehivavy roa ireo miaraka amin'ny bracelet volamena misy 420 ary milanja 20,990 grama atao fanadiadiana ty amin'ny braony fahadiseranana. Mitaky koa izahay ny anafaizana araky ny lalàna ny kolonely manao barofo io mba tsy verimberena ny zavatra toy izao intsony izay midika ny fisian'ny tsy maty manota sy fanitsakitsahana tanteraka ary fanapara-pahefana eo amin'ny asan'ny fahadiseranana malagasy izay vato misakana amin'ny ezaka ataon'ny fahadiseranana ho tombotsoa ambony ny firenena. Mitaky ny faleovantenany amin'ny asany araka izany ireo mpiasan'ny ladoany. Mitaky ihany koa ny amerenana ireo vehivavy roa miaraka amin'ny bracelet volamena atao fanadiadiana ary mitaky ny anasaziana faran'izay aingana io kolonely io. Raha tsy mivaly ny fitakiana ia mafy ny tolona ataon'izy ireo ny 720 ny volana Jona ho avy izao. Manoloana ny fitakiana izavatra efa nitakiana teo aloha teo dia efa nanome daty izahay 720 ny volana Jona natanterahana zavatra rehefa tsy azo ilay fitakiana. Ty zavatra ty zany dia ho ampiarinay ary minoanay maromaro ny anareo fa ho arahanay maso akaiky ity fa zay tsy amelan'izany mpiara-miasa aminay izany ahoraonana sy anaovana herisetra sahala amin'izany ka dia ho arahanay maso akaiky ity mandra-pahatonga ny fizakan'ilay olona ny sazo tokony ho azy. Tsy neo anivo ny fitsarana ihany ankehitriny no iarany tsindry sy ny fanaovana raha matahora eto amintsika. Niaran'izany ihany koa ny ladoany ary nilaza fa tsy anaiky mora foana ny fampirorohona amin'ny endriny samihafa eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Andrasana izay voapetra ho raisin'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra ambony manoloana izany. Tsy mbola misy koa ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpitondra sy ny mpirakitra raha ny fitsarana mitoeraka izany ny fitokonana miantona ary miembotra avokoa ny raharam-pitsarana rehetra ka etao andray-tsy lavatra. Mitohy hatrany ny fitakiana sy ny fitokonana ataon'ireo mpirakitra raha eny anivon'ny fitsarana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Na miasa aza ny mpitsara, tsy afaka manantanteraka tsakany sy andavan'ny asany izy ireo noho ny fitokonana ataon'ny mpirakitra raha. Raha ny lalàna, ny grefie no manana fahefana hitazona ny registra. Raha manao asa anankiray ny mpitsara na hanoratra taratasy ara izy ka ho tadiavina ny mahatohan'izany taratasy zany dia tsy maintsy sady mandalo ny fanomanana rehetra ataon'ny grefie, zany hoe manao ny akta rehetra ao anatin'ilay antota taratasy ny grefie. Ray zay. Faharoa, raha ohatra izy ka misy ny famotorana ataony na misy ny taratasy zay ataon'ny mpitsara dia tsy maintsy misy ihany koa ny firaketana antsoratra ao anatin'ny boky ny registre ao ataon'ny fitsarana izay eo am-pelantanan'ny grefie ary ny grefie no araky ny lalàna manana fahefana andeha hitazona an'izany registre zany. Zany hoe ny mpitsara zany raha ny tena marina dia tsy afaka mitazona registre izy fa ny grefie no natao hitazona registre, manoratra n'io registre io, mameno azy ary raha ilaina ary ny anao sonian'io registre io dia ny grefie zany no manao sonia ny acte zay ataon'ny mpitsara sy ireny registre reny. Ankoatra ny hoe mpakatoa taratasy-mpanjakana, manao ny antota taratasy rehetra momba ny soram-piakonana ihany koa ny mpirakitra raha ary manana fahefana hamoaka sy tahiry izany. Ny grefie ihany koa no mikirakira ny fitanisatsazina ny casier judiciaire izay ananany fahefana feno ny fitazonana azy amin'ny alalan'ny grefie en chef. Miantona tanteraka araka izany ny asa eny anivon'ny fitsarana raha toa ka tsy miasa ny mpirakitra raha.
efa nisy ny fiaonana maromaro tamin'ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra saingy mbola tsy nisy marimaritra iraisana teo amin'ny 2 tota. Araka izany, manoho ny fitokonana ny mpirakitra ara ary nilaza fa tsy hisy service minimum mahatolotra izy ireo. Noho ny tsy fisiany marimaritra iraisana teo aminay sy ny mpitondra moa zany no mahatonga an'izao fitohizana ny fitokonana izay ataonay izao. Marina moa zany fa mbola mitazona ny teninay zay tsy misy service minimum eran'ny Madagasikara io ary tsy manaiky izahay raha tsy azonay le versement zay nitakinay amin'ny fitondram-panjakana. Mikatso tanteraka ny anivon'ny fitsarana raha tsy miasa ny mpirakitra ra. Misy akony mivantana amin'ny asan'ny mpitandro filaminana sy ny mpiandro fonjy izany. Misy akony amin'ny vahoaka malagasy ihany koa amin'ny raha ilaina ny fitsarana saingy tsy maintsy miemotra amin'ny fotoana tsy voafetra. Tontolon'ny angovo kosa indray dia eny isanjaton'ny malagasy ihany no mahazo herinaratra any amin'ny faritra ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Mbola sarotra ny lalina diavana amin'ny firosona amin'ny angovo hazavozana eto Madagasikara. Mbola olana ny famatsiam-bola narindra rendrany manana. Tsy maharisika amin'ny fampiasam-bola hitrandraka sy hamokatra herinaratra eto Madagasikara ny mpampiasa vola vahiny. Misy ny fampiasam-bola saingy amin'ireo tetikasa efa ampiasan'ny jirama no iarahan'ireo mitantana. Antony tsy mahavelatra ny fahazoana herinaratra amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Afaka mamokatra herinaratra amin'ny angovo azo avy amin'ny rivotra mahatratra amin'ny 200 megawatt, avy amin'ny alalan'ny masoandro mahatratra 440 ora isa-taona, ary ny angovo avy amin'ny rano mahatratra 470 megawatt isika eto Madagasikara. Noho ny fisalasalan'ny mpampiasa vola vahiny, tsy voatrandraka araka tokony ho izy ireo otrikareana ireo. Kana dia ny resaka famatsiam-bola ihany no sakana. Ny fisalasalana dia ny herin'ny toe-karena malagasy ihany. Hoe manahoana raha misambola moa anao voaverina ve ny vola izay entina eo, fa eo koa ny fahafahantsika mamerina azy ankoatr'izay dia ny resaka hoe bonne gouvernance eto amin'ny firenena zany, vazaha akory na hoe tereniny vazaha foana. Izay moa mampimemenina antsika foana matetika ny hoe bonne gouvernance teren'ny mpamatsy vola sisisy. Nomena andraikitra ny tompona andraikitra dia ahoana ny nanaovana an'iny, tsy maintsy anontaniany zany dia zay andraikitry ny ministera mamaly ny vahoaka ny amin'izay satria volam-bahoaka ny entina miasa ao, volan'ny mpamatsy vola no miasa ao, ireny tsy menamena fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy tamberina raika. Manodidina ny 740 ireo tolotra azon'ny ministera eo amin'izay sehatry ny famatsiana herinaratra izay. Tsy maharaka hatrany eo amin'ny teti-bola ampiasaina manoloana izany. Misy ireo dingana diavina amin'ny tetikasa entina hamokarana herinaratra raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny tolotr'asa manoloana ireo fitrandrahana ireo. Ary tokoa dia marihako fa tsy maintsy misy ny priorisation. Raha ny tolotra ananantsika amin'izao fotoana izao dia tolotra mihoatra ny tinady izay ananantsika any amin'ny atao hoe 740 any mihitsy aza. Zany no toloran'ny olona amin'izao fotoana izao ny vola enti-manana amin'izany sy ny fahefantsika manao nefany tsy maraka an'izany dia tsy maintsy misy ny atao hoe fandaharana zany na famezana laharapahamena. Ny fangatahana sy mahita rendrano any amin'ny faritra misy azy ihany dia hoe misy rendrano aty aminay fa dia tsy rarahin'ny fanjakana ny zavatra misy aty aminay fa afaka atao. Misy étude tsy maintsy atao amin'izy ireny mitady ny famatsiam-bola ary ny olona izay hiasa amin'ireny dia tsy maintsy anaovana ilay tolotr'asa. Andalo amin'ny fivoriana ara-potoana eny amin'ny anteny meram-pirenena amin'ny volana oktobra ny fanavozana ny lalana ampifeny herinaratra. Eo amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny renivohiparitra indray, isy ny fanoloanan'ireo groupe tsy miasa mba hanatsarana ny famokarana herinaratra. Amin'ny taona 340 ny 700 ny tokantrano any amin'ny tontolo ambanivohitra vao azo famatsiana herinaratra moderna raha ny voalazan'ny ministry ny angovo. Andrasana afaka 13 taona izany ny tamberina andraikitra ataon'ny ministera amin'ny alalan'ireo tetikasa iarana amin'ny mpamatsy vola.
raha ny vaovao voaraisy voamarina teo anivon'ny mpandrarany fonja dia nahiditra amponja io arivo io raha matoa Claudine Razay Mamonjy no tapahany ilay komisiona tokony hijeriny toe-pahasalamana fa tsy tokony anohy ny fijabony any amin'ny hopitaly intsony izy ary izao nahiditra amponja izao ary antsika etoany moa nitoy an'ity raharaha ity. Tahaka ny mahazatra dia anaraka dokavatrintsika alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao. Parabola ndray zao ny tena sura ny l'engagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura sure Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. C'est la boisson des champions. Elle est pétillante et tellement rafraîchissante. Big, c'est tout simplement la boisson parfaite pour toute la famille. Big, vois ta vie en grand. Big, fabriqué par Malagas Boisson. À l'occasion de la fête nationale Malagas, profitez de la grande promotion chez Batimax tout le mois de juin en sanitaire, carrelage, luminaire, peinture, quincaillerie et divers articles allant jusqu'à 50% de remise à la caisse. Alors ne ratez pas cette occasion, ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et 14h à 17h15 et le samedi jusqu'à midi. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ao amin'ny Blue Line TV tena ambidy manokana 700 be zao azonao ny chaîne rehetra mandritra ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makatelo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Spaghetti tena matsiro Spaghetti français mura vidy tsara qualité Spaghetti français tsy mirekidraikitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo Spaghetti français mampire antsika tsabe Spaghetti français. Spaghetti français safidiko safidintsika. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Ary ahoana ny tovolahy? Ia moa vola efatra azafady eo. Iny ary hiafy manao ianao. Atao menakely ianao. Hono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra zao? Tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako aky. Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Azambasar piaro anao madama inona ty fananinona ty voakekitry moka za tamialina mampiasa Frostcoil ody moka tsy maseptra Mosquito Frostcoil ampiasaino ndrehetra mampiasa Frostcoil misy parfum karazany enina Mosquito Frostcoil
tena tsara mampiasa mosquito France Coil matory ampilaminana. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. We Like 3G+. Écran couleur à 2,8 pouces, 3G+, Wi-Fi, Bluetooth, USB, appareil photo 2 mégapixels miaraka amin'ny flash, raccourci FPS IM vola. My pona! Mividiana We Like 3G+, amin'ny vidiny 10 000 ariary monja, dia mahazo bonus 10 000 ariary avy amin'ny Telma, hitanao eny amin'ny Telma Shop. Telma, numéro 1 cadeau. Fitantanam-bolam-bahoaka Majus Mangarary ary manara-dalàna antoko ny fanjakana tsara tantana loharano fandrosoana maritra eo ambany fiain'Andriamatoa filohan'ny République Eraduna Mapiana sy Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernement sonandrasan'ny Olivier Mahafal ny OCFP izay vondronan'ny Cour des comptes, tribunaux financiers, Commission nationale des marchés, Conseil de discipline budgétaire et financière, Inspection générale de l'État, Direction générale du contrôle financier, Direction générale de l'audit interne, Direction de la brigade d'investigation financière et de l'audit, dia manasanao ny 5 sy 9 volana jiona amin'ny Karl Tonanos manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 4 arivo. Ny mpanara-maso ny fitantanam-bolam-bahoaka akaiky ny olom-pirenena. ISCAM, allez là où vont les élites. Mba tiany dada hitoetra ireo fotoana mamiarana amin'ny vady aman-janany. Omehoazy ny smartphone Orange Rise. Sady ny hena 169 000 ariary TTC izao ny vidiny. Misy cadeau 1,5 gigaoctet anaovany internet, miampianso 10 minutes sy SMS 10 amizady makany amin'ny Orange. Araroto ny Orange Rise ampifaliana ny data. Tonga vaingana eny amin'ny toeram-pivarotana Orange. Orange. Ny anoisantsika ny vaovao kosa indray dia tsy hita ny fiantraikany amin'izay fandraisana fepetra ambaran'ireo tompon'andraikitra isam-baratongany manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsisy ny filaminana azo antenaina kosa ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena raha toa ka tsy misy ny fitoniana eto amin'ny tsika. Fezoro Rafaly. Tato anatin'ny telo herinandro, nirongatra ary saika isan'andro no andrenesana trangana tsy fandriam-pahalemana teto Andrenivohitra sy ny manodidina. Ankoatra ny sito mahery mpitranga isan'andro, nahazo vahana ny fanafiana amin'ny tampiadiana, ny fakana-keriny. Hatreto raha ny vaovao iray, eo ampanaovana ny fanadihadiana mikasika ireo trangana fakana-keriny, ny mpitandro ny filaminana na ao an'ireo efa votsitra, na ao an'ireo tranga vao niseho. Laza ny mandray fepetra ihany koa izy ireo manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tanan-dehibe, saingy tsy miantraika amin'ny vantana amin'ny filaminam-bahoaka izany. Mazana rehefa akatoky ny fety dia somary mirongatra kely ny asa ratsy. Dia ho anatrehana misy hetsika manokana mihitsy ataon'ny von'ny polisy pirenena edivana amin'ireo ka ny anaty vahoaka any asiana polisy manao fanamiana sivily mba hahafahana misambotra an'ireo olon-dratsy akoatra an'ireo manao fanamiana manao fisafona manerana ny tanàna sy ny tsena. Tsy tranga vaovao intsony eto amin'ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana manoloan'izany anefa tsy misy ny paikady matotra sy maharitra raisin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony. Ho an'ny mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena sady mpiaro ny zon'olombelona nanaovana fanadihadiana, tsy misy ny filaminana azo antenaina eto amin'ny firenena raha tsy misy ny fahatoniana sy paikady maharitra ho an'ny fandriam-pahalemana. Misy vahiny manan-kaja ho avy eto na mpanambola ohatran'izany renforcement ny sécurité sady mamenatra hoe hay misy insécurité eto Madagasikara, misy problème eto Madagasikara, io le hoe tonga fosa vao mahafatrano. Ny problème eto amintsika manko raha vao misy zavatra mitsanga kely dia inona ny mahazana mamono afo. Zara mpamono afo koa raha tombontsoa io le plan d'action mihitsy tsy mipetraka.
hoe ahoana no ialana am'ty tsy fandripahalemana lava ty ahoana lanjao fa tsy hoe isaky misy zavatra misepasse isy événement zay vao hoe maka mesure ka raha iteny fandripahalemana nareo impossible zany nofonofo zany isian'ny fandripahalemana ao anatina tsy fitoniana zany raha ny fanazavana trany ny tsy fisian'ny fanjakana tandalana sy ny tsy fiavahany fahefana eto Madagasikara no fototra ny tsy fandripahalemana amin'ny lafiny rehetra. Ny fanoloana tompon'andraikitra hianatra eto ny vahaolana hita maso arosin'ny fitondram-panjakana saingy tsy hita izay vokatra izany eo amin'ny fandripahalemana eny fotony na milaza ho mandray fepetra aza ny tompon'andraikitra. Raha ny zava-misy hatreto, tsy misy tsy mikaikaika noho ny tsy fandripahalemana. Isan'andro no andrenesana trangana sy hito-mahery sy fanendahana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra-tserasera. Ny sesy ny fakana-kera ny zanaka mpandraraha vahiny sy malagasy. Mateti-pitranga ihany koa ny asan-dahalo saika manerana ny nosy no tsy mbola ahitam-baolana maharitra ary tsy misy ny fanadihadiana mikasika ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana ampiasain'ireo dahalo. Hatreto, manana herintaona ny fitondrana ankehitriny hamahana ny olona ny tsy fandripahalemana. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny ataon'izy ireo. Amin'ny fotoana toy inona no azo ahetsika ireo mpitandro ny filaminana hiambina toerana iray, tahaka ny atao eny Analakely raha misy ny mikasa no fihetsiketsehana, na ihany koa tahaka ny fepetrano raisina nandritra ny fandraisana ny fihaonana an-tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay ny volana novambra 2024 teo. Ao anatin'ny drafitra fanarenana ny kompania mpitaterana Air Madagasikara, ny Air Austral izay mpiara-momba nantoka stratégique officiel no andray an-tanana ny fanendrena ny tale jeneraly vaovao. Michel Ranarjon. Na mbola tsy vita aza ny fifanaovan-tsony farany amin'ny fiaraha-miasa ny Air Madagasikara sy Air Austral dia fantatra fa handray an-tanana tanteraka ny drafitra fanarenana n'ity kampania nasionaly ity ny kampania vahiny Air Austral. Tafiditra anatin'izay dia fantatra fa ity farany no hanendry ny tale jeneraly vaovao raha toka i Air Madagasikara kosa no hanendry ny filohan'ny filakevim-pitantanana. Ny sidina regionaly no isan'ny masony ity fiaraha-miasa ity ihany koa. Andrasana hatreto hoe rahoviana vao fantatra izay drafi-panarenana izay. Fotoana hanaovana ny sony ihany koa, inona marina ny fepetra takin'ny Air Austral, firisan-jaton'ny orinasa no tantanin'ny Air Austral. Raha ny fanadina tao isan'ny mataraiky ity fifanaovan-tsony ity ny fepetra takin'ny kompania Air Austral, ny fampidiran'ny gouvernemanta malagasy vola ao amin'ny Air Madagasikara, ahatratrarana ny 740 isan-jaton'ny vola ampiasaina. Fepetra izay tsy mbola ifanarahan'ny rontonta hatreto. Raha tsy ahivana 10 taona ny fempotoana hanarenan'ny Air Austral ny Air Madagasikara, mandinina ny $700 tapitrisa no vola ahodina amin'izany ary mandinina ny 4.3 isan-jato ny tombony mety ho azo amin'izany. Laza ihany kosa ny kompania Air Austral fa isan'ny fampitomboana ny flotte ho fiara-manidina 440 amin'ny taona 2020 ary mety hahatratra 740 amin'ny taona 2020. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manomboka amin'ny 50 ariary ny vidin'ny fanontana ilay vola vaovao ivoaka amin'ny ity taona ity. Izany hoe mahatratra 50 isan-jato ny fatiantoka amin'ny vola 100 ariary. Fantatra ankehitriny fa ny Frantsa sy Allemagne no anamboaran'ireo vola vaovao ireo. Fanadiny miantarandrianay. Niteraka resabe teto amin'ny firenena ny mikasika ilay vola vaovao ivoaka amin'ny ity taona ity. Manomboka amin'ny 100 ariary ka hatramin'ny 2 alina ariary io fiovana io ary isy ny 2 alina mitambatra. Ho an'ny vola 100 ariary anefa 50 amin'ny 100 ariary no saran'ny fanontana, izany hoe ahitana fatiantoka 50 isan-jato. Hatreto mitetina 50 sy 300 sy 2.5 miliara ariary ny vola kirakiraina sy mivezivezy manerana ny nosy. Araka ny atotanisa izay nivoaka teo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Any Frantsa sy Allemagne kosa ny fantatra fa namboarana ireo vola vaovao ireo. Misy orinasa izay fantatra anisan'ny 5 lehibe indrindra eran'izao tontolo izao zany hanampy antsika. Misy any Allemagne dia misy anankiroa any Frantsa zany no anaovantsika azy. Zareo moa amin'ny orinasa lehibe azy dia mety manana toeram-panatotana hafa ankoatran'ny any Europa ihany koa. Fantaniana mipetraka manoloana izany ny mikasika ny fangararahan'ny fitantanana ny firenena. Tsy nisy ny tatitra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny dian'ny tany Allemagne tamin'ity volana Jona ity, raha toka fantatra tamin'io fotoana io ny fitsidiana ny banky iray any an-toerana. Amin'ny alalan'ny banky foiben'ny Madagasikara no ahafantaran'ny vahoaka ny dian'ny tany. Aiza ho aiza ny tamberin'andraikitra tokony atao amin'ny vahoaka izay nampindrana ny fahefana azy. Raha tsy ahivana,
amin'ny fahafito amby folo ny volana jolay ho avy izao ny voalaza fa hivoaka ireo vola vaovao. Araka ny fanazavana teo anivon'ny banky foibeny Madagasikara hatrany, ny fisian'ny vola iray alina ariary, maherin'ny 700 ny vola kirakiraina eto amintsika ankehitriny no antony famoahany ilay 2 alina ariary mitambatra. Nanavetsika fanairana io maraina io ireo mpiasan'ny seranantsambon'ny Tomasina izay nahato tamin'ny asa nefa taonany maro. Mitaky ny fampiarana ny didi-pitsarana ny voaka izay efa tokony iverina ny tsirairay amin'ny asany. Miantarandriana evo. Niakatra teto an-drenivohitra ireo mpibata entana miasa eo amin'ny seranantsambon'ny Tomasina izay nahato tamin'ny asany. Mitaky fiaonana amin'ny tompona andraikitra misana ny asa, ny fitanterana, ny solombavambahoaka ary ny loholona izy ireo manoloana ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa. Raha toa ka efa nivoaka ny didi-pitsarana ny amin'ny ahafahan'ireo mpiasa iverina amin'ny asany, hatreto tsy mbola miatra izany. Fa sisy karama salaire de base sisy. Misy chambre de maza, sisy chambre de sisy. 0 ariary. Tsy maintsy vola misy. Zay problème. Fa misy roporto ny chambre journée de docker. Sisy na dam 0 sy mandray karama. Sisy chambre. Nisy didi-pitsarana voaka tokoa lajan'izay. Saingy hatreto aloha zany mbola tsy vita ny nampiatra ny didi-pitsarana io satria tsy nanaiky ny ampiarana an'izany le tompona andraikitry ny orinasa tany Tomasina. Dia izay ny nangatahana fiaonana amin'ny mpitondra fanjakana. Le antony le fidirana ho mpikambana izay fotsiny no antony nandroahana an'ilay mpiasa. Nefa moa zareo zany rehefa natao ny fitondrana ny raharaha satria voatery mitondra ny raharaha teo anatrihan'ny borao iraisam-pirenena momba ny asa ihany koa izy nanao fitoriana tany dia nilaza zany zareo fa antony hafa no mety voatsoratra any ka izay ny tiana fantatra hoe inona le antony lazaina fa hoe nandroahana an'ireto mpiasa reto. Mpiasa miisa 370 no voakasiky ny fandroahana. Raha ny fanazavana, ny fidiran'izy ireo mpikambana ao anatin'ny Sigma nanomboka ny taona 2024 no anton'izany. Ia mafy ny hetsika raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana. Razafindray be Lucien, sekretera jeneraly eo anivon'ny Sigma no mitondra ny fanampanazavana. Tsy maintsy hoeninareo miandalana lizy fa lizy aloha zany tsy janona fotsiny eto Madagasikara intsony ny rara. Dia mety hisy fiantraikany amin'ny asanseranatsambo rehetra eto Madagasikara io fa tsy ny Tomasina rehetra. Dia izay zany mba tiana ampitaina hoe tsy aleo ve tonga dia mba mifandamina sy mifandrindra eto tsika. Arak'izany, antaonany maro no efa tsy nandray karama ireo mpibata entan'ireo ao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Karama izay mitetina manodidina ny 4 alina ariary isam-bolana. Tsy vao izao no mitranga ny tsy fampiarana ny didi-pitsarana ny voaka eto amintsika. Raha tsy ivana, antony fitakian'ny mpiasan'ny orinasa-mpanjakana Air Madagasikara izay nahato tamin'ny asany ihany koa ny fandrarana azy ireo iverina iasa taorian'ny didiny voaka. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia mbola vitsy ny malagasy no manana fahafana manjifa sakafo na ihany koa kojakoja ahitana ny singa fluor raha ny eto amintsika no resahana. Io tranga io no isan'ny antony mampirongatra ny aretinify sy ny ativava. Miora manitra. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava ny singa fluor izay hita anatin'ny sakafo na ihany koa anatin'ny akora natokana hanadiovana nify sy ny ativava. Mbola olana ho an'ny vahoaka malagasy anefa ny lafin'ny fanjifana ny vokatra misy sy ny sakafo misy ny fluor. Ampahany vitsy amin'ny malagasy ihany hatreto no manana tombony amin'ny fihinanana ny sakafo misy izany fluor izany. Vokany, mirongatra eto Madagasikara ny aretinify indrindra amin'ny vanim-potoana mangatsiaka toy izao. Raha ny antontanisa azo avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, mbola latsaky ny 520 isanjato ny malagasy no manana fahafahana hanjifa sy hampiasa ny vokatra misy ny fluor. Ny fluor aloha zany ny asany dia manamafy ny nify. Eto Madagasikara nefa ny zavatra hita dia ny fluor zany mety ho azo avy amin'ny sakafo, mety ho azo avy amin'ny rano fisotro, mety ho azo avy amin'ny dentifrice, mety ho azo avy amin'ny misy sakafo hafa zany. Dia inona ny tena azon'ny mponina an'izay fluor izay? Matetika ny olona mipetraka any amin'ny morontsiraka izay mahazo trondro sy ohatran'izay no mahazo an'ilay sakafo misy ny fluor. Dia ny dentifrice fantatritsika efa vitsivitsy ihany ny olona mahazo izay. Ny taona 5 no efa nampidirina tao anatin'ny sira misy ioda ihany koa ny fluor raha ny eto Madagasikara. Manodidina ny 70 ka hatramin'ny 520 isanjato ny malagasy no tokony hanana fahafahana manjifa ny sira misy ioda hatramin'ny faran'ny taona 720 raha ny vinavina avy ao amin'ivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana.
Nanoisantsika ny vaovao solontanana elektronika ahafahan'ny manakilema manao tsipika nety be. Io ny famoronana andraisan'ny andiana tanora malagasy anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena mahakasika ny famoronana teknôlôjika AMEC for my city fanadiny Fezoro Avaly. Manana tanora tia karokaroka sy havanana amin'ny famoronana ny Madagasikara. Anisan'izany ny andiana tanora malagasy na vita namorona solontanana elektronika na prothèse bionique azon'ireo olona manakilema ampiasaina amin'ny filalaovana tsipika nety be. Antony safidianan'izy ireo izany ny tsipika nety be izay taranja mamiratra eto Madagasikara. Azo atao ihany koa nefa ny mamokatra prothèse azo ampiasaina amin'ny andavanandro raha ny fanazavana. Io tamio natao hoe anamboarana prototype na projet anankiray hoentina anampiana ireo tsy manana hoe tsy afaka manao an'ilay sport na porteur d'handicap izy na tsy manana fahafahana manao azy. Eo koa ny hoe inona ny tena malaza hoe sport tena hoe ahafahandry rehetra hoe manao zany eto Madagasikara. Dia tamin'io zay nahita hoe ny pétanque no tsaratsara kokoa. Marina hoe les prothèses nataonay destiné ana pétanque fa afaka mbola tsaraina le izy mba ahafana hoe ohatra hoe manao an'le hoe asa andavanandro akoatra an'le manao an'le jeu na pétanque zany. Maro ireo manana handicap rehetra hoe tapatanana rehetra zany afaka amboarina prothèse daholo. Telo volana no nahavitany ity prothèse bionique ity raha ny fanazavana izay niainga tamin'ny zavamisy sy ny apakara teknôlôjia hita eto amintsika. Teo nisy fahasahiranana ny sedrainy. Teo amin'ny lafin'ny teknôlôjia dia nijery zay nanindra hoe eto Antananarivo surtout eto Antananarivo dia hoe aiza daholo misy mivarotra an'le ohatra hoe pièce ireny zany. Eo amin'le nanaovana hoe modélisation 3D satria tsina alohan'ny avoaka anazy eo amin'ny machine rehetra atao amin'ny fahabelavy tsina ny machine numérique daholo dia tsy maintsy avadika numérique daholo ny sary rehetra. Dia teo amin'ny dimensionnement mety hoe eo ny sarotsarotra kokoa satria tsina tsy maintsy hoe miadapté alongany amin'ny teknôlôjia ampiasaina dia adapté amin'le olona hitondra anazy koa le izy. Dia teo zany ny sarotsarotra kokoa hoe raha zao ny natao amin'ity dia inona ny vokany satria koa mila koa hoe atao hoe réaliste zany izy par rapport amin'le dimension an'le tanana rehetra ny angezan'ny tanana. Valomena-day izy ireo no aneo ity vokatra ity izay samba no nisy namorona hiaro ny voninahitra Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena mikasika ny famoronana ara-teknôlôjia AMEC for my city. Ankoatra ny Madagasikara, firenena 4 no handray anjara amin'izany izay ahitana ny France, Egypte, Tunisie, Espagne, Dakar ary Cameroun. Ao amin'ny internet no azona manohana sy mifidy any Madagasikara amin'ny alalan'izy ireo amin'ny fifaninanana io ny 17 ny volana Jona hatramin'ny 4 ny volana Jolay ho avy izao ao anatin'ny lohahevitra fanatanjahantena ho an'ny rehetra. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia mifono hevitra lehibe amin'ny fankalazana fety ny afo sy ny arendrina nentina namarihana fotoana ny avaka ny fitondrana izany teto amin'ny tsika efa tamin'ny andron'ny fahampahanjaka nanaovana izany fanadina. Kolontsaina tatsinanana ny fitondrana arendrina bararata nofonosana jaborana na rehetra nentina nanamariana ny fety toy ny taom-baovao tamin'ny andron'ny fahampanjaka. Tamin'ny andron'ny fanjanahantany vao nanomboka ny fitondrana arendrina. Ny 14 Jolay izany hoe ny fetim-pirenena frantsay no nankalazainy ny malagasy tamin'izany. Arendrina moa navombolana malagasy azy ilay fombafomba atao aminy zany hoe mitondra jiro amin'ny alina dia mitandahatra atao hoe hita ao anatina kolontsaina maro zao tamin'ny taona BBB fanamariana miavaka amin'ny fotoana izy eo amin'ny famaritana ara-kolontsaina moa dia misy ny atao hoe fotoana miavaka zany ny fotoana ny andavanandro ka anamariana n'izay le mampiavaka ny fotoana izay no hitondrana jiro amakivaky aizina. Taty aoriana fitadiavam-bola sy fampifalinan-kizy no tena ilaina ny arendrina. No volana Jona tahaka izao, manakaiky ny fankalazana ny fetim-pirenena no ahitana azy. Manomboka hita amin'ireny ny an-tsena ny arendrina vita malagasy sy ny vita sinoa. Efa miverina mandifa ny arendrina vita gasy ihany koa isika izao raha mirona tamin'ny vita sinoa teo aloha. Sady manamboatra no mivarotra ireo mpivarotra arendrina etsy Analakely. Vita amin'ny tanana avokoa ny asa iray manontolo, manodidina ny tapakandro no nambaran'izy ireo ny arendrina iray. Amin'izao aloha izy dia vahoaka malagasy zany izay hoe mahafinaritra amin'ny
malagasy amin'izao fotoana satria efa manomboka miverina tsikelikely mividy an'le vita malagasy ny olona ka na ohatra izy ka hoe mividy an'le vita sinoa le jirojiro reny dia mbola vidy miverina mividy taratasy any ray aman-dreny. Izay ny isorana an zareo dia mbola entanina koa zany izay mbola hoe tsy marisika amin'le vita malagasy mba mividy anjifany vita. Fanalana fanahy ratsy na vitana ratsy ny hevitry ny arendrina sy ny afo ho an'ny firenena vahiny ary izay ihany koa no nampiasain'ny malagasy azy. Saika saron'ny arendrina avy any ivelany anefa ny arendrina vita malagasy nataon'ny mpanao asa tanana taona vitsivitsy izay. Mandina ny 700 ariary hatramin'ny 4,000 ariary no vidin'ny arendrina iray. Ezaka ataon'ny mpanao arendrina ny fikarohana modely vaovao hatrany. Andro vitsivitsy mialohan'ny gadonany 20 jona na efa miparitaka eny an-tsenena aza ny saina. Mbola malaina ny akamaroan'ny isa-tokantrano amin'ny fananganana izay saina izay raha ny fanazavana azo teny anivon'ny ministeran'ny kolotsaina. Tsy misy ny lalàna mametra ny hoe tsy maintsy manangana ny saina ny isa-tokantrano. Tsy misy ihany koa ny sazy ho an'ny izay tsy manao izany. Fanampanazavana. Zany le hoe tsy maintsy manangana rehefa misy manko ny atao hoe tsy maintsy dia misy zany ny sazy. Le izy tsy mahavoasazy. Tsy mbola misy aloha hatreto ny sazy hoe rehefa tsy manangana saina ny olona anankiray fa ny evam-pirenena ny olona anankiray dia voasazy an'zatsy na zaroa na ho mandohonitra zatsy na zaroa tsy izay. Fa izay le izy hoe fitiavan-tandrazana io fa ny evam-pirenena io ny fetim-pirenena ny olona niady na zahoantsika ny verenana io firenena io reny olona reny no omentsika asana, omentsika fisaorana satria raha tsy reny olona reny dia tsy nahazo an'izao fahaleovantena zao tsika malagasy dia hoe ho marika an'izay, ho marika ny fiandrianam-pirenena. Ho tapaka mandritry ny 3 andro ny lalana eo amin'ny araben'ny fahaleovantena mandritry ny hetsika Carnaval de Madagascar, hetsika izay ampivondronana ireo faritra 20 eto andrenivohitra. Andihan'ny fahatelo ny ho karakaraina ny 16, 17 ary 18 jona ho avy izao. Fanazavana. Misy fandrindrana ny fatapahan'ny lalana zany hoe tapaka zany ny araben'ny fahaleovantena. Araben'ny fahaleovantena moa zany dia le lalana bialohana ny Garasorana iny zany mizotra makany amin'ny glacier zany ho antsika ho an'ny daholobe. Fa le lalana eo alohany gara zany hoe le lalana avy any Pochara zany mandalo alohany gara makany petite vitesse dia sokatra foana ny lalana iny dia misy déviation zany zany hoe ho an'izay olona zatra manapaky ny arabe fahaleovantena zany dia misy déviation zany hoe rehefa mandalo alohany gara izy dia tonga eo amin'ny poste eo amin'ny petite vitesse eo tsara lalana io izy mizotra miakavia moa zany dia mahazo ny lalana dia andamosiny ny arabe fahaleovantena mandray any lalana makeny amin'ny Totobato ny Antaninarenina mandray ny lalana arabe ny 26 juin izy iny. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray tontolon'ny kitra eny anivon'ny Ligue 2 Analamanga miditra midingany ampahifadalana ny farany herinandro teo izay natao teny amikanjany Karian. Fanadina. Niditra tamin'ny dingany ampahifadalana ny farany herinandro teo tany Karian ny fifaninanana fiadina ny tompon-dakana Analamanga eo amin'ny sokajy diviziona faharoa. Ireo ekipa efatra voalohany isam-bondrona no tafita niatrika izany dingana izany. Ny alohan'ny niditra tamin'ny dingana nefa dia nisy ny lalao sakana ny adina ny laharana fahaefatra ho an'ny vondrona A izay nifampikatroan'ny ekipan'ny Jet Mada sy ny USAVA izay nisaraka samy tsy nisy nitoko ka nahafahan'ny AVA niatrika ny ampahifadalana. Toy izao kosa ireo vokatra teo amin'izany dingany ampahifadalana izany. 4FAA nandresy ray no ohatra ny TMK, Fosa Junior Tana nandresy 7 no ray ny Scorpion, tamin'ny isa ray no ohatra kosa nandreseny ny Knapsa Sport ny USAVA, ary ny Jupiter nandresy ny Étoile Bleu tamin'ny isa 2 no tsy misy. Itoy amin'ny alahady izao ny fifaninanana ary hiditra amin'ny dingany manasadalana, ahafantarana ireo ekipa roa ahazo ny tapakila ny famaranana fa indrindra hiakatra ao amin'ny sokajy diviziona voalohany amin'ny taom-pilalaovana ho avy io. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia loko vaovao no hita eny amin'ny anteny miram-pirenena any Frantsa ny lokon'ny République en marche no mitarika amin'ny fifidianana amin'ny salanisa 2.30 isanjato. Fanadina amin'ny sariny France 24.
Loko vaovao no hita eny amin'ny anteny meram-pirenena ny Frantsa ny lokon'ny République en marche. Nahery vaika ny fiderin'izy ireo teo amin'izay tontolo izay raha toa ka voaheritaona monja no najorony Emmanuel Macron ity antoko ity. Mandrina ny 2.30 ny vato azon'izy ireo tamin'ny fividiana solombavam-bahoaka farany teo. Raha ny antotanisa sy ny marimaritra ny voaka dia nahazo toerana mandrina ny 570 hatramin'ny 550 amin'ny toerana 770 ity antoko ny filoham-pirenena frantsay ity, isa izay mihoatra lavitra ny majorité absolue. Tao amin'ny boriboritany 15 tao Paris ahitana ny siège ny République en marche sy ambamby ireo mpanohana nampiseho ny hafalian'izy ireo. Tao Matignon kosa nivoaka mpandresy ity gouvernemanta vaovao any Frantsay ity. Vonina ihany koa ireo amin'ny fanovana raha ny fanazavana voaresaka manokana tamin'izany ny lalàna mifen'ny asa sy ny ady amin'ny asa fampiroroana izay efa fampanantenana talohan'ny fividianana teo. Raha ny fanazavan'izy ireo mazava ny fahatokisan'ny Frantsay ny République en marche, intelo amin'izao ity farany nanehoan'izy ireo izany. Ny 17 mey Ratsahivina nampiatsiahy ny lehibe ny gouvernemanta Frantsay fa tsy maintsy miala ireo ministra resy Bruno Le Maire, Christophe Castaner sy Richard Ferrand. Na izany rehetra izany aza, nanandrobaka ny majorité ny République en marche ambany kosa ny tany fandraisana anjara izay mandina ny 7.7 isanjato. Ho an'ny Saint-Denis dia mandina ny 5 isanjato fotsiny ireo Frantsay nandeha nandrotsabato. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Raha ny vaovao voaray sy voamarina moa teo anivon'ny mpandrarahany fonja dia nahiditra mponja io arivo io ramatoa Claudine Razay mamonjy. Io tolakandro io tamin'ny efatrora sy sasany voaraikitra ny fionana teo amin'ny loholona sy ny gouvernemanta raha tokony tamin'ny 10 maraina. Loholona 7 amin'ireo 13 no tonga tamin'izany ary farany dia namoaka fanambarana ny syndicat-ny mpiasan'ny douane tamin'ity androany ity. Antony kolonely iray no nilaza olona akaiky ny mpanolotsaina manokany filoham-pirenena no nandrahoana sy nanivaiva ny mpiasan'ny faditseranana. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Big, vois ta vie en grand. Big. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao